miarabatsika mpanaraka nivoaka malagasy rehetra amizao asaramanitra izao ary samitratra ny tsingeringerina isika rehetra tsy ankanavaka. Misy ny fotoana zany anginana ary koa misy koa fotoana itenenana. Raha ny tena izy raha ny tokony ho izy dia ny andry any amin'ny taona 2024 mihitsy angambany ny tenanay zay vao iresaka na itafatafa amitsika malagasy ny vahoaka mpiretan-drazana indrindra ny vahoaka eto tampon-tanànan'ny Mahajanga. Kanefa manoloana ny zavatra mitranga sy misy eto tampon-tanànan'ny Mahajanga sarotra amin'ny tena ny angina satria misy zavatra tena mamoafady, misy zavatra marary, misy loza mitatao dia tsy maintsy mandray fitenenana ny tenanay. Zay angambany no antony vidéo zay tampoka dia tampoka nanaovana azy satria araky n'izay lazaiko teo zay misy fotoana anginana ary nangina zahay nanaja fa ny mampalahelo misy zavatra tena mampatahotra satria aina tsy voavidim-bola ary hoy izy ny malagasy zay hoe lay tokana ny aina ka tsy tokony atao ambanjavatra na atao tsinona moa zany fa makasika ny vary zay 50 conteneurs raha ny vaovao miely amizao fotoana izao dia vary efa simba izy io zay tao am-port moa nisy azy dia rehefa aveo nafindra antsokosoko. Raha tokony izy zany dorana izy io, zay ny vaovao nisy ary efa nisy moa mpanao gazety tamin'ny fotoanandrony nanao publication makasika azy io fa dia ny fafa rehefa aveo tsy fantatsika moa inona ny antony fa efa nilazaiko mbenimbeny any rehefa ny patron ndreo na ny lehibe ndreo no tafiditra amin'ny zavatra ohatran'io zany dia vetivety akory dia fa hitanao amin'ny fafa ny publication zay mipetraka avoaka. Nefa raha tokony izy vaovao tokony avoaka izay satria makasika ainy piraitan-drazana, ny fahasalama ny piraitan-drazana no voakasikin'izay. Tsy inona izy io fa vary efa simba 50 conteneurs zay tokony hodorana. Zay zany raha ny angom-baovao no resahintsika. Nisy MIANTSO ny tenako tamin'ny 22 novembre taoriana kely ny élection dia nisy nilaza nitatitra ny vaovao io fa nia tsy niteny ary nangina satria mbola variana amin'ny élection ny vahoaka malagasy na olazainao tsy mino rô fa dia nangina dia zao ny zavatra misy. Mivoaka ihany ny marina fa nafenina tao amin'ny magasin Sotema reo vary reo ary ny diovina. Rehefa diovina reo vary reo zany mazava ho azy dia averina any an-tsena, dia averina ho sitrahiny vahoaka malagasy. Nefa zavatra tokony hodorana zany hoe manimba zany amin'ny resaka fahasalamana, tsy mahasalama zany mihinana vary efa lany daty zany, zavatra fa simba dia tsy tokony ho ampiasaina hohanina. Nefa jerem-potsiny zavatra ohatran'izany ka eto zao mitodika aminareo satria ny tenako zay miresaka eto taoriana andeny ampamoaka tsy tapa-kevitra zay angamba nazo ilazana azy satria ampahany ampamoaka no navoakako ary isany ity resaka vary efa simba izay navadika navaozina ny toerana nasiana azy diovina dia avoaka avidy indray mandeha zany io vary efa simba io. Interdit d'antenne rehefa aveo zay no fanapahan-kevitra andreo mpanao gazety satria nisy mpanao gazety visivitsy no nanenjika teto tampon-tanàna Mahajanga dia nirecadreko dia tsy tiandreo moa zay satria nirahina reo dia hoe aleo tsy ampiakarina amin'ny hainao manjery mihitsy angambany Afakandro zay no sazy ametsika azy. Amiko tsy tonga ho azy reny ary tsika mifankafantatra koa eto inona ny kolera politika zay misy anareo dia inona ny ligne éditoriale zay misy anareo fantako eto dia hainao manjery ny fanjakana no misy eto miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Raha resy itsiny raha ohatra ka ny olona mpifaninana aminareo
zay tsy miara-dia aminareo tsy ampiakarinareo tsy manana olana amizay zahay satria zahay akaiky vahoaka ary tsy niasa ho an'ny mpanao gazety ny tenanay fa niasa ho an'ny mpiray tanindrazana ary mijoro hatramin'ny farany miaro ny tombotsoam-pirenena miaro ny tombotsoan'ny maro anisa ary tsy mpiray tsikombakomba mosavy zay ahazo amin'ny vahoaka malagasy mosavy anaran'izao ka eto mitodika aminao ndray matao filoha ianao no mitondra an'ity firenena ity na izany faly na izany tsy faly zavatra ohatran'izao no mahatonga anay miteny isan'andro va rehefa simba diovina averina hositrainy vahoaka malagasy ovidiny vahoaka malagasy normalement zavatra ho an'ny biby atao provandy nefa zao lasa atao avidy averina avidy amin'ny vahoaka malagasy verina aminao ndray mateo filoha tadiavinay ny mangarahara makasika azy io aniza io vary io question ray voalohany zay faharoa iza ny namoaka andreo tamin'ny port tao na ny mpiasa madinika na ireo olon-dehibe zay ao aorinany eo satria zany mamoaka conteneur avy ao amin'ny port zany tsy vita ny mpiasa madinika izany raha zavatra mandeha amin'ny kilo mety possible fa rehefa mandeha amin'ny tonne maro dikan'izay misy voahibe ao zay zavatra izay zany no mahasarotiny anay iza daholo ny olona voasaringotra ao anatin'io satria aty aminay ny mahagaga tsy arenezam-peo ny ainao manjery eto aminay fa avy any Antananarivo avy any amin'ny faritra Sofia no mamoaka ny vaovao misy eto aminay tapin-tanàna ny Mahajanga zay zavatra izay zany no mahatonga ana miteny hoe Afakandro Kristian zany na de hoenjehinareo na de hitambatra ianareo mianakavy kontrazy tsy mirahina amin'ny mpamosavy tsy mirahina amin'olona mpamoriky mpamono vahoaka mampihina-poizina vahoaka zaho tsy namanareo ambarako ampodiko fa ny zavatra zay ataonareo tsy mety rehefa zavatra tsara tokony fanoanana rehefa ratsy avoaka ahoana no ampiovan'ny fiarahamonina misy antsika raha isika mianakavy zany amin'ny tsikombakomba amin'ny zavatra ratsy hita fa hanimba ny malagasy hanimba ny taranaka mampara zao izy tonga am'le fitenenana hoe aza ny loha samangina no jerena fa Andriamanitra tampony loha interdit d'antenne zahay mivoaka ihany ny tena marina izy io na tsy tafita amin'ny tena nilanay azy ny ampamoaka zay natao koa Andriamanitra mamoaka azy izy io nangina nareo MAHAJANGA eto nefa tamin'ny fotoana zay na tokony mbola tsy tokony anaovako an'le ampamoaka nanaovana antso avy ny mpitandro filaminana nanaovana antso aby ny fitsarana mba hanameloka ny Afakandro Kristian ny lalao malotonareo haiko zay nahatonga n'iny ampamoaka tsy tapa-kevitra zay nataoko anareo azagaga za koa tsy draba zaho tsy sagnagna zaho tsy sagnagna haiko tsara ny planareo hoe ahoana ny fomba ampidirana ny Afakandro Kristian prison rehefa tsy tafiditra anareo tezitra anareo mianakavy interdiction d'antenne no hitanareo satria zaho mahalala fa ny zavatra ilainareo tsisy mpanohitra MAHAJANGA eto tsy misy fanoherana MAHAJANGA eto fa ny olona zay hisolelaka itskombakomba amin'ny zavatra tsy manjary ohatran'io io no tadiavinareo ny olona mpandravatany io no tadiavinareo ny olona zay manao tsindry azolena io no tadiavinareo hitondra nyty tanàna ty ka zahay tsy namanareo am'izay ary zay tsy maintsy hiteny zavatra tsy mety ohatran'izao rehefa mahita ary itapoko itapirenena io tsy afaka ilaza koa nareo hamorona zavatra hafa koa amin'ny fahaizanareo mamorona zavatra na fikiny soalata nareo iaby zay agnatin'ny zavatra ohatran'io tsy mety aoka tsika ifanampy ny tsirairay tsy tokony isy zany ady an-trano zany ifanampy hoe tiny tsy mety eto tino solution ty zavatra tokony alana ity zavatra tokony atao fa tsy hoe fa hitanao vary efa lany zao stock tampon efa lany daty efa périmé de tianao ve hositrahy ny namanao hositrahy ny avanao zany kosa aloha tsy afaka iara-iasa amin'olona ohatran'izany ny tenanay ary tsy afaka ifandray amin'olona ohatran'izany ny tenanay zay zavatra misy am'izao ho hitatsika ny toyiny ary tsy janona koa zahay hitaky an'io
ary zay io zavatra tanjona tianay apetraka isiany mangarahara ary aoka tsy hisy mpitondra tsy maty manonta izany niza fa tsy hoe rehefa lehibe ny manao zavatra dia fitsika any amin'ny madinika ihany ny madinika ihany no ataotsika ino moa zany ataotsika bouc émissaire zany amin'ny zavatra ohatran'io afindra any amin'ny madinika dia tapitra le fera efa maheno misy olona 5 voasambotra ao engane mipetraka amin'ny fanadihadiana ary ho hita ireo tompon'antoka rehetra nakasika ny famoahana andreo vary lany daty zay nafindra ao anaty magasin zay mbola nidiovina nafindra gony hafa ho nitetena ho avidy ireo famonona ny malagasy izany tsy azo ekena zay ngambany no resahiko eto ary raha misy manana vaovao feno omeonareo ihany fa izay mitanjona hoe isika miainao anatin'ny filaminana efa fantrana fa tsy fidiny mahazo antsika eto ny asa tsy misy mbola mifamono ihany koa amin'ny alalany zavatra ohatrany poizina io vary efa lany daty zany poizina ary mampina ny malagasy zany mitovy amin'ny mamosavy azy mitovy manapoizina azy zay no izy tsisy zavatra azo azavaina izany ary tsy tokony misy olo arovana am'izao niza tafiditra ao anatin'io afera io dia avoay ny anarany dia avelao izy anefa ny zavatra nataony fa tsy olona manao zavatra ohatran'izao no mbola arovantsika na zanaky ny tanàny ao na mpiavy ampidiro rehefa tafiditra ao ampiaro aminy lalàna fa tsy rehefa tsy mitovy hevitra aminareo miazakazaka anareo mamoaka karazany artikla rehetrarehetra zao anasaziana ny olona rehetrarehetra zay tsy mitovy firehana aminareo zay tsy mitovy hevitra aminareo fa rehefa nareo zao tratra dia mangina tsisy olona miteny eto tampitanana Mahajanga ohatrany tsy misy an'izany vary stock tampon efa périmé zay mitady ho avidy indray mandeha tsy fantatra na afindra any amin'ny faritra hafa io fa matoa io miainga amintsika eto dia tsy maintsy misy ihany ny anjara masoandrotsika amin'io sotra n'Andriamanitra ilay nahary ilay avo indrindra avo tsy toa namoaka azy io fa raha ny olombelona amina eto tompoko tsy hamoaka zavatra mavaososy ny lehibendreo zay le izy matoa tsisy olo mamoaka io misy olona ambony ao aminay ato fa raha Afakandro Kristian ngamba nahazo intaony amin'io efa niboaka amin'ny Facebook zay nivoaka koa aminainao manjery maro isan-karazany mailaka mihitsy nareo mamoaka artikla makasika anay na de mandainga aza zao nareo zao tsy heno izany mpamosavy am'izay amitsika zao miandry anareo zahay avoay ny fahaizanareo avoinareo anotanionareo inona ny zavatra misy ao fa nareo so de fa maheno anay fa miresaka eto de azakazaka de avoay ny marina aiza le publication nataonareo de bakao ny soronareo fa zay tsy niresaka azy iny satria manahirana ndraindray iteny zavatra tsy tomombana tsisy proof izy io hitatsika ny proof ny sary ny vidéo miparitaka any ary fa misy anaran'olona voatonina any ho hitatsika moa nytoiny za matoky tsy maintsy adio satria resaka famonoana prétendrazana tsotra zao matoky ao tsy maintsy iseho any tena marina makasika an'izay zay izy revoaka malagasy fotoana zao fahatsika misaina ary taona vaovao koa mila mahay manavaka am'izay tsika hoe iza ny tia tandrazana iza ny tena tsy tia nyty tandrazana ty tandrazantsika ty zany iza milaza marina iza ny zatra mpandainga zay mila mahafantatra ihany koa tsika ny atao hoe tsikera sy ny fanaratsiana ndraindray rehefa miteny marina anao de lazaina fa hoe io fa manenjika rehefa miteny marina anao de lazaina fa io fa manaratsy misy ny famakafakana zay atao misy ny tsikera zay atao de anjaratsika ny malala mijery mamakafaka hoe tena tsikera mitondra fanarenana ve le izy sa fankahalana fa tsy rehefa tenenina zavatra izay mety dia lazaina ihany fa fandotona le izy na fankahalana le izy de lasa rehefa tsy asa ilaza zavatra ohatran'io zany tsika io iafarany io rehefa tsy asa iteny zavatra marina tsika ny olona rehetrarehetra zany manararota tsika fanararotana mahatonga an'izao satria mieritreritra hoe tany tsisy fanjakana ty fa rehefa zavatra atao rehetrarehetra zany de mety ary rehefa tratra afaka mandainga zay zaby ny zavatra misy amitsika eto rehefa tratra mandainga mamorona zavatra hafa de tapitra eo misy ny fanadihadiana atao de rehefa mandeha le fanadihadiana mbola itoy dia mampamangy ohatran'izay zany ny zavatra misy am'ty firenenantsika ty ka tsy mahagaga raha tafiditra ao anatin'ny firenena mahantra eran-tany tsika am'izao ary mihemotra laharana trany ohatran'izay mosary satria ninona tsisy zavatra mandeha amin'ny lohantsony eto
ny lahara-pahamena nefa tsisy fa samy manao zay saim-pantany ny rehetrarehetra ary tsisy olo-tsahy manao zavatra ohatran'izao raha tsy olona ao anatin'ny fitondrana na olona misy piaro zany masaky mandika lalàna ampabe maso ohatran'izao masaya mamono ny mpiray-tanindrazana mamosavy ny mpiray-tanindrazana zay ngambany izy fa miraro antsika rehetrarehetra mpiray-tanindrazana havita farantaona sambatra ho antsika rehetrarehetra mba taona vaovao hitondra fanovana amin'ity firenenantsika ity taona vaovao hitondra fanarenana hitondra zava-baovao koa zay efa tsy hitatsika hatrazay dia ny tsy fisiany fandrosoana engany mba iroso am'izay tsika mba hanova koa ny toetsaitsika satria zatra tsika lasa zatra ratsy zavatra ratsy any no iainatsika iafaranytsika lasa mahita hoe normal be miaina ao anatin'izany zavatra ratsy izany zany fantrana izany zany tsy fandrosoana izany zany tsy fanananasa zany ny insécurité zavatra rehetrarehetra fahita fa ratsy zany hitatsika normaly zay zany zavatra misy ka engany mba hiarina am'izay toetsaitsika koa indrindra tsika malagasy ny toetsaitsika mba toetsaina ambony fa tsy resaina ihany hoe ambony tsika ambony fisainana nefa tsy zay ny zavatra misy tsy maintsy mandroso nefa tsisy any fandrosoana zay nanipitigny kely ka engany mba samby tonga saina tsika ary mba hifanoro amin'ny lalana mahitsy amin'ny lalana mazava mety be debe ny olona tsy faly am'izao zavatra resahiko zany indrindra le olo vitsy anisa engany mba ho tonga saina koa nareo mba hanao ny mety koa ary faninana amin'ny zavatra mety tsika ary sa ilaza ny zavatra tsy mety koa fa tsy angina ho raisina ho piraitsykombakomba petsapetsa am'izao zavatra hita fa mamoa fady zao ka zay ngambany engany amin'ny taona vaovao koa tsika mifankahita mitondra fomba fijery vaovao ary vonina hametraka an'izay ny tenanay hiasa amin'ny fomba madio ary zahina hangarahara kokoa ary hitondra fomba fiasa zay mbola tsy fanao hatrizay ho atsaraina ny fomba fiasa arakin'izay ary tomboina koa atombo koa moa zany ny fifandraisana am'ireo vahoaka tsy mandadarona zay hiarany tsindrazolena zay tsisy piahy zay tsisy piaro ngambany mampalahelo ihany raha ohatra ka zavatra ohatran'izao tsy ifampizarantsika eto taptanana Mahajanga na manerana Madagasikara mihitsiny mba engany hiparitaka ra Madagasikara mba tsy ho lasa fanao ny fampinanana poizina mosavy atao amin'ny vahoaka malagasy